Ahoana Marina. Milaza ny marina amin'ny vahoaka ve ny fitondrana? Ambara foana fa ny vahoaka no tompony fahefana. Kanefa raha jerena mahitsy ny zava-misy eto amintsika dia saritsara n'izany aza tsy hita akory. Rehefa tonga ny fifidianana dia lazaina fa ny vahoaka ny tompony fahefana ary izy ireo ihany koa no tompony safidy farany. Tsy izany anefa no misy eto amintsika, fa misy hatrany ny filalaovana izany vahoaka izany. Tsy ny tena safidy ny vahoaka marina no misy, fa araka ireny navoaky ny filoha lefitry ny Ahoana teo aloha iny dia nisy marina ny doublon. Izany moa dia mbola namafisiny ireo loholona teo aloha tamin'ny fanadiadiana izay nataony. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe tena milaza ny marina amin'ny vahoaka ve ny mpitondra? Mafana ny raharaha politika ankehitriny satria dia miezaka manatsikafina ny marina rehetra mikasika ny fitantanana ny firenena ny mpalohitra amin'ny alalan'ny fandaharana miara-manonja. Ireo zavatra tsy lazain'ny mpitondra matetika no velabelarin'izy ireo amin'izany. Na dia mba miezaka mamaly aza ny mpitondra dia ampiasaina daholo ireo fanakatsakanana sy ny fanampenam-bava amin'ny alalan'ny raha matahora fa hosamborona ireo mpanentana ny fandaharana. Izany aloha dia midika fa tsy mahatanty demokrasia ny mpitondra fanjakana, ary tsy fanjakana demokratika ny misy, fa mbola saritsariny ihany. Azo lazaina ary ankehitriny fa miseho tsikelikely eny ihany ireo zavatra tsy mazava eto amin'ny firenena. Vao tamin'ny 12 volana febroary teo dia namoaka fanambarana ho an'ny mpanao gazety ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Taorian'ny fampiraharahana dia nisy ny fifanarahana tapaka amin'ny fampisamborana vola mitetina eo amin'ny $200 omena any Madagasikara. Izany fifanarahana izany anefa dia mbola miandry ny fankatoavan'ny conseil d'administration ho an'ny FMI. Tsy nomena fotsiny amin'izao io vola io, fa mbola misy ihany koa ireo fepetra na ny conditionnalité tsy maintsy arahan'ny fitondram-panjakana malagasy. Ireto ny santonany amin'ireo fepetra ireo. Aleo atomboka amin'ny mora indrindra, mitaky ny FMI, fa tsy maintsy avoaka ho fantam-bahoaka ny fomba nandaninina ny vola izay famatsiana rehetra nandritra ny ady tamin'ny Covid-19 tamin'ny herintaona ireny. Noho izany, tsy maintsy ajaina ny mangarahara. Ny mpanohitra no anisan'ny taky izany voalohany, ary efa ho herintaona izao. Nolazaina aza tamin'izany fa te hiara hitantana ny mpanohitra. Toy izao ny famitinan'ny mpanohitra momba izany. Ny teboka fahatelo zay ao anatin'ny fanambarana zay nataony FMI io dia mikasika an'le vola famatsim-bola zay nalaina tao amin'ny ny famatsim-bola izay nentina niady tamin'iny Covid-19 iny. Nisy fanampiana be dia be zay azo fitondram-panjakana zay nomeny avy any ivelany, zay nampindramina avy any ivelany, kanefa ny zavatra tenen'ny FMI amin'izao fotoana zao manamarina ny teny zay nataon'ny mpanohitra foana hatrany am-pendohana, hatrany amin'ny antemeram-pirenena hoe mitaky ny mangarahara izahay. Nataonareo ino ny vola be io? $600 millions. Natao inona daholo io vola rehetrarehetra io? Fa tsy tonga any amin'ny tokony ho izy io satria vola natokana ahafahana miady sy ahafahana miatrika amin'ny fiainana amin'ny taoriana ny reny Covid reny. Ny zavatra misy dia hitatsika ireny nisy tomobile 4x4 nasoloratana nasiana solotraka lutte contre le Covid-19 feno eraky ny tanàna tamin'ny fotoana reny mipetrapetraka eny amin'ny sisisiny toerana izay tanana azy reny na mivezivezy eraky ny arabe. Hitatsika ireny ambulance be dia be reny, fa ny tena hitatsika koa dia reny écran plat reny, santionany reny. Anisan'ny vola zay nampiasaina tao amin'ny CCO reny zay na voaroroy sy na be teniteny ny ministre ny intérieur sy ny décentralisation tsy nahazo valiny tsika hatramin'izao. Nisy écran plat vidina tamin'ny vola ireny zay ministre ny décentralisation, ministre ny intérieur no manao sony manaiky ny ao anatin'ny facture ny fidianana amin'ireny écran plat amin'ny vidiny tena lafo be ireny, ary raha matovadiny no tompony ny misolotena ny orinasa tompony télévision reny.
poste téléviseur reny le santiona ny vidina tamin'ny vola 600 millions de dollars reny no nangatahany mpanohitra mangarahara hoe avoay daholo nampiasaina ny vola rehetrarehetra io satria ny vola nampindramina nge tsy vola nyfanjakany vola ho an'ny firenena malagasy reny vola ireny no nitakina hatramin'izay hoe ataovy mangarahara io ohatrinona ny vola nampiasaina tamin'inona iza daholo ny anaran'ireo fournisseur ohatrinona ny vidianana an'ireny fitaovana tsirairay reny hitatsika reny hoe bombo susety tao ministère ny fampianarana bombo susety na 8 milliards d'ariary hitatsika reny écran plat 24 millions d'ariary sa 28 millions 27 millions d'ariary tsy fantatra tsony marobe ny zavatra pitsopitsy noatran'ireny mila fatarina ary zao tsy ny mpanohitra intsony no miteny amin'izao fotoana zao hoe avoay le mangarahara tsy ny mpanohitra intsony fotsiny no miteny an'izay ary mitombona tsara ny fangatahan'le mpanohitra le niteny hatramin'izay hoe aiza ny mangarahara nampiasaina ny vola be io dia izany zavatra zany no mahatonga anay miteny hoe io fa ny FMI mihitsy ary tia no mitaky an'le izy tsy izay ihany fa teo ihany koa ny firaisamonim-pirenena na namafy izany raha toka tsy aivina dia toy izao no nambarany tamin'ny taona lasa iny fahitana ihany amin'ny projet de loi de finance hita mazava tsara mihitsy hita amin'ny exposé des motifs andotsika iady amin'ny pandémie andotsika anao an'izao nefa tsy tataratra ny amin'ny projet de loi de finance hoe aiza misy an'le vola amin'ny pandémie dia manaramaso zany zay eto ary tsy afapo mihitsy amin'ny projet de loi de finance io zay tsy afapo mihitsy satria tsy fantatra mazava hoe vola makay zany no makare amin'ny pandémie mangarahara koa zany momban'le hoe labo pharma momban'le hoe laboratoire hoe pharmada avy aiza tompoko le vola anaovana an'ireny ary raha miakatra ambonimbony kokoa tsika amin'ny momban'ny CV organique sy netrehtra avy aiza vola anaovana an'ireny zavatra reny tsy mahafapo anay société civile tsy fantatra mangarahara momban'izy reny rehetrarehetra reny raha nantanina momba izany moa ny premier ministre tamin'ny volana jolay 24 dia hoy izy hoe ny vola avy any ivelany dia fanambarako mbenibeny misy ny fiaraha-miasantsika amin'ireo mpiara-nantoka amintsika roa dia nametraka atsika izay fomba fiasa ny amin'izay fandaninana ny vola mahakasika an'izay ny faharoa ny fa ny tena betsika amin'ireo vola reo dia ny fanampiana ny budget mpanjakana fantatra reo noho ny etra tsy miditra noho ny aba tsy miditra taotaonketra tsy miditra dia ny asany fitampanjakana nazoantsika an'ireny vola reny mba hahafantsika manolo ny banga ao anatin'ny kitabola mpanjakana vola reny raha tianareo ny fampiasana azy lalala azy ahoana moa nafatsika mandoany karaman'ny kasim-panjakana amin'izao fotoana zao Antony kely ohatra tsy miditra ny vola izay ny fampiasana azy zay tianareo fantatra hoe ohatrinona ny karamam-panjakana isam-bolana midira amin'ny site-ny ministère ny économie et finance ny vola andavatsika ny pension ny zokiolona sy ny sisa ny fampandehanantsika ny raharam-panjakana amin'ny ankapobeny dia misy vola mpanjakana madiodio anatiny volazan'ireo matofilotio nanafitra atsika amin'izao fotoana zao concentrateur d'oxygène be dia be ny zavatra ataontsika dia zay rehetrarehetra zay no ifarombonantsika tsy nahafapo ny mpanohitra izany valiteny izany ary hita ihany koa izao fa na ny mpamatsy vola aza dia tsy afapo noho ny tsy fisiny mangarahara eo amin'ny fitantanan-draha raha-mpanjakana mbola porofo mazavy ny fanambarany FMI iny fa rariny loatra raha toa manao ny fanoherana manana ny lanjany ny mpanohitra fa tsy fanoherana botolo araky ny afafy etsy ireo fepetra afataky FMI dia mety hitarika fahasahiranana lalina ho an'ny malagasy izay efa miaina ao anatin'ny fidangan'ny vidim-piainana amin'izao izany hoe mety hatraika amin'ny fiainana andavanandro ny fianakaviana tsirairay mihitsy ny voalohany ary dia mikasika ny jirama araky io fanambarana nataony FMI io dia nanaiky ny fanjakana fa anarina ny jirama mba tsy anomezana azy subvention intsony ny fantaniana mipetraka izao manana fahaiza-manao ve ny mpitondra ka afaka anao ny fanarenana ny jirama ny araha mahita aloha dia mijaly rano ny vahoaka fa tsy misy vahaolana atolotry ny fanjakana
na ny marimarina kokoa dia lavadrano no vaolana hitany mpitondra. Ny délestage moa dia tsy lazany intsony. Raha tsy misy ary ny subvention omena ny jirama dia tena atahorana ary tsy maintsy hiakatra indray ny vidin'ny jiro sy ny rano izay efa tsy zaka ny sarababem-bahoaka intsony. Toy izao ny famitinana nataon'ny solombavam-bahoaka mpanohitra mikasika izany tao amin'ny miara-manonja. Lasa ny fampiraharaha, tsy maintsy ny fampiraharaha amin'ny FMI. Tsy maintsy ny fampiraharaha amin'ny FMI satria rehefa kendaroroka ohatra zao firenena miantso vonjy na inona vava zay nitenena sy nampanantenana tamintsika tamin'ireny fotoanandro ny propagande reny, nampanantena ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoanandro reny hoe tsy hindram-bola intsony amin'ireny bailleur de fonds traditionnel reny raha ireny FMI sy Banque mondiale reny nindramana vola dia tsy androso misy ty Madagasikara ty na raha amin'ny 2030 na 2050 ary fa inona ny hitatsika afa ny zavatra teneniny, afa ny zavatra ataony ary profo mitohaka amin'ny tentany io. Tsy maintsy ny fampiraharaha amin'ny FMI ny fitondram-panjakana mba ahafahana misitraka na mahazo vola indramina koa zany amin'ny alalany atao hoe FEC, Fonds élargi de crédit. Zany hoe vola indraminy fitondram-panjakana io ahafahany mampidi-bola ary ampiasa ny vola io ho an'ny firenena. Zao nefa ny zavatra nisy fifampirarahana nataon'ny prime ministre moa zay nitarahan'ny prime ministre, tarihan'ny prime ministre ny fandinika nanao an'io fifanarahana niaraka ny tamin'ny FMI io tamin'ny herinandro lasa dia nisy ny communiqué na ny fanambarana navoaka ny service ny FMI zay mitatitra ny zavatra noresahana tany dia le vola no nankatahana zany ho indramina amin'ny FMI dia hoe vola mba azahoana vola 320 millions de dollars. 320 millions de dollars zay no indramina aloha amin'le FEC, le fonds élargi de crédit io dia zao no navoaka n'le fanambarana zay nataon'ny FMI avy any amin'ny FMI io. Maromaro ny teboka tao anatiny fa anankitelo lehibe no tiako hoentina eto dia ny filazany ny FMI hoe tsy maintsy takina amin'ny jirama ny fanarena takina ao anatin'le fanarenana ny jirama ny tsy afahana intsony mapiditra na mapidina ny subvention zay omena any jirama. Izany hoe jirama efa tena reraka tanteraka io zany dia ezahana ny tsy hanome subvention na fanapina ho an'ny jirama intsony. Zany ny exigence ny FMI zany ary engagement zay nataony fitondram-panjakana ieny manaiky an'izany izahay. Zany hoe ny jirama teo aloha teo zao tsika amin'ny teny zao dia tsy maintsy omeny finy fanjakana tafiditra tao anatin'ny LFI zany tao anatin'ny teti-bolam-panjakana hoe tsy maintsy apina ny jirama omena subvention avy amin'ny fanjakana ahafahana manarina n'le orinasa-panjakana zay natao tantely havadrakotra ihany koa. Dia ny zavatra misy zany zao dia nanao engagement ny fitondram-panjakana fa dia tsy omena subvention intsony dia anao an'le vérité de prix dia dikan'izany jirama efa sahirana io to io mbola tsy azo subvention ny fetraikan'izay dia tonga aty amintsika vahoaka malagasy ny fahasahiranana tanteraka. Zany hoe hiakabidy indray zany ny jiro sy ny rano satria tsy misy le subvention le fanampiana meny fanjakana intsony fa ny tena zava-pidoza ao anatin'izay dia hoe tsy hisy fanantenana intsony fa dia maizina tanteraka zany ny zay ho fanatsarana n'izany jirama zany sy ny famatsinana zany jirama zany. Dia fanontaniana mipetraka dia hoe ny fitondram-panjakana ve avita anarina n'izany jirama zany omena fanampiana ary izy tsy hita zay zavatra voavateo mainka efa hoe ajanona indray le fanampiana vonaika loza tanteraka maizikitroka ny lalantsika izorantsika mikasika zany jirama zay satria voatery ny fepetra ny mpamatsy vola ny mpitondra. Mbola ho zakan'ny vahoaka malagasy ve zany ny fisontry ny vidin-jiro sy ny rano kanefa neo aza zara raha misy. Maninona moa ny mpitondra no tsy manazava amin'ny communiqué nataon'ny FMI iny. Izay ilay fanontaniana mipetraka tany amin'ny voalohany hoe mba milazany marina ve ity fitondrana ity sa misy afeniny. Izany ny momba ny jirama fa mbola eo ihany koa ny momba ny solika. Tsara ho marina
fa nisy oloka no angovo ilainy na mampandeha ny toe-karena amin'ny ankapobeny sy ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy. Nilaza ihany koa mantsy ny FMI fa tsy maintsy miroso amin'ny tena vidin'ny solika na ny vérité des prix ary ezaina mba tsy hananan'ireo mpanafatra sy mpanjara solika tsotra intsondry ny fanjakana. Toy izao no mbola famitiana ny solombavam-bahoaka mpanohitra izany. Mikasika ny solika mbola mitovy amin'izay ihany le hoe miexige ny FMI ary manaiky an'izay le hoe nisy engagement zay ataon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny ampenana le hoe tsy ome manina moa zany le hoe anatanteraka ny vérité de prix mikasika ny vidin-tsolika izany hoe zay vidin'ny solika eo anatrehany vidiny iraisam-pirenena no tsy maintsy tanterahana eto amin'ity firenena ity. Ny antony dia tsy maintsy ahena le trosa zay ananan'ireo compagnie pétrolière amin'ny fanjakana. Averiko tsara le izy mba ho azitsika. Ny FMI fitakiny FMI zany dia hoe tsy maintsy miroso kelikely amin'le atao hoe vérité de prix zany. Vérité de prix zany hoe vidiny tena izy mikasika ny solika mba hampiena ny trosa amin'ny fanjakana amin'ireo orinasa mpanafatra ny solika io. Ka raha izany no zavatra mitranga dia zava-doza be satria tsy maintsy isontrotra ny vidin'ny solika ary rehefa miakatra ny vidin'ny solika dia anampitrotraka amin'izay tsy maintsy hidangana ny vidim-piainana zay fa iainantsika efa lafo dia lafo zao. Ka izay tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fiainantsika ary tsy maintsy isy fiatraikany amin'izao iainantsika rehetrarehetra amin'ny andavanandro ny olona tsirairay. Zany rehetrarehetra zany no zavatra resahana eto hoe mbola maizina ihany koa zany lalana zay andehanan'ity firenena malagasy ity amin'izay zavatra atakiny ny FMI ary nekeny ny mpitondra satria négociation io fifanarahana io dia hoe nanao engagement mikasika an'izany. Grave zany zavatra mitranga zany re olona tena grave. Tsy misy zavatra mazava zany andehanantsika. Eo ny resaka jirama, eo ny resaka tsy maintsy hiatrika izany vérité de prix zany tsika mikasika an'ireo solika reo. Araka izany fanazavana izany dia mety hiakatra ny vidin'ny solika ary araka ny fantatry ny rehetra rehefa miakatra io dia misontra daholo ny vidin'ny zavatra rehetra. Tsy izay ihany fa misy ifandraisany amin'ny jirama ihany koa satria ny ankabeazan'ny milina famokarana herinaratra eto amintsika dia mbola générateur mampiasa solika avokoa indrindra ireo any amin'ny faritra rehetra. Vokatra izany dia hidangana tanteraka ny vidim-piainana manerana ny nosy. Tsara ho marina fa efa ao anatin'ny krizy ara-toe-karena tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao, kanefa dia mbola hiampy an'ireo fepetra takiny FMI ireo mba azahoana ilay famatsim-bola tadiavin'ny mpitondra. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe mbola ho tafavoaka ve ity firenena ity? Manana fahaiza-manao entina mamoaka an'ny firenena ao anatin'izao krizy izao ve ity fitondrana ity? Manina no tsy mbola misy solon-tenam-panjakana manazava amin'ny vahoaka momba iny fifanarahana niaraka tamin'ny FMI iny? Manina ny vahoaka tompon'ny fahefana no tsy ilazana ny zava-misy marina mahakasika ny lalakizorany ity firenena ity? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?